Salama daholo mahakasika ny fisamborana ny Alain Andriamaniseza nandefa message tamiko izy roa andro zay nilaza ny antony nisamborana azy, tsy ny antony tena marina fa ny antony lazainy ny fitondram-panjakana isamborana azy misy eo amin'ny anaky 5 eo zany no antony. De izy zany fa miteny fa tsisy mitombona ray zany le antony isamborana azy. De za moa zany tsy nietsika satria araky teniko taminareo hoe za tsy hiditra politika intsony, kanefa manetsika andray ny eritreritro hoe matoa Alain Andriamaniseza no s'adresse ty amiko, mampita ny afra ty amiko de noho ny influence ananako sy noho ny position mpitolona ananako. De zay nandefa nalesika raha ohatra ka tsy miresaka mihitsy de ohatra ny manetsika anazy zany eritreritro nitran'izay roa andro zay hoe hijanona fotsiny amizao. De rehefa dinihako ny video nataony Alain Andriamaniseza tanatin'ny farafaran'ny taona iny de nanareo ihany ny afaka mandinika an'le video hoe iza no tena mampisambotra ny Alain Andriamaniseza. Alefako aminareo le video, jerenareo. 5 taona tsika zany no fitahana foana nandeny tamin'ny zay tokony ho fantatry ny ankizy, tokony ho fantatry ny zay zay fa raha tsy mianatra tantara tsara ianao ary mandinika alalina ny tantara mety tsy alala azy. Nandeny tolona tamin'ny 1972 ny vahoaka ny voaka tonga ny maramila de nametraka olona, izany nametraka teo Général Ramanatsoa. Izany Général Ramanatsoa frantsay. Nandeny tolona tamin'ny 91 napetraka ny lalam-panorena vaovao zay nanome fahefanany antenimera Filoha Razafy no napetraka fa any amin'le fahefanany amin'ny Premier Ministre de napetraka tao izy Francis Karafoly frantsay. Tonga nireny tolontsika teo amin'ny 2009 nanonga-panjakana naonga ny Ravalomanana nametraka olona amin'ny zavatra tsy ara-dalàna zay nainga avy any amin'ny maramila nandeha ny forcena fotsiny manondro olona tokana tsy ara-dalàna. Izany napetraka teo Andriamatoa Andry Rajoelina zay mahatonga korotany eto fa lazainy malagasy fa frantsay. Teny obakobana teo io fitondram-panjakana nampitsarana ny ministra na izy tsy zany io tsy zany io izy io avy amin'ny frantsay tsy fata-piaviana tsy fantatra raha nazo numéro 8 teto no nakazy mandeha amin'ny Frantsa. Mazava ny resaka tsy anaiky andeha voziny eto fontsika fa tonga ny fotoana fangalantsika falevoatenantsika tena marina sy tena izy ary tonga ny fotoana andanantsika makany amin'ny fampandrosoana. Nahafatrany ao amin'ny kapisaty tandremo sao vahodikodigny ao ny lohanareo fa ny vahoaka ny nampiantso anareo hiaro azy fa tsy anareo ny voaka amin'ny hevitrareo ka nanonga n'Andriamatoa Andry Rajoelina mitsoka fa izay civile nanomboka ny raharaha ary efa maty anao anany zay maty voativitro zay maty voatako zay fa nivoaka ianareo aoka tsy vadika ny rasa tamiteny aminareo zay andeha toizana ny lalana miaraka. Mazava ny teninay io zay fanovana ny ilainay révolution ny ilainay izay tafita satria hitsangana ny fikambanana tafita zay nivory amin'ny 17 décembre ho avy zao anao congrès voalohany hiatrehana minakaviny raram-pirenena de fa milaza sady fa tsy raitsokombakomba mandrakizay amin'ireo mpamatika. De raha dinianareo amin'io zany dia resaka inao zany fitakena fahaleovatena hoe la France foana no ametraka olona, la France foana manipera rehetra zay ny natonga azy anangana le ina moa zany le atoko vaovao. De ina moa ohatra ny misy fifandrasana any amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao maninona moa i Andry Rajoelina frantsay tsy sahany retsy fotoana reto samborona maninona tsisy resaka misy momba ny Andry Rajoelina. De jereo ary Andry Rajoelina raha sa minarige misa manao tsisy fotona le fitondrana satria Andry Rajoelina sura ina moa zany fa frantsay ny eo Andry Rajoelina sura fa frantsay miaro azy. De resy fotoana reto zany
de anjaranareo mandiniky hoe iza nametraka azy eo de iza no maniraka ny zareo hisambotra ny Alaindriamanitra seza de afatra fotsiny azy zany fa de anjaranareo mandiniky de manino ny General Bomba no tsisy loha sy vodiny nefa de raha ny eloko sy ny ino zany ny eloko i General Bomba nisaniza mahafantatra daholo tsy mila hoe anao fanadidina tsy mila anao hoe enquête parlementaire tsy mila anangola dossier mois de décembre efaniriso hitady hevitra international cour pénale international mandat d'arrêt international mila an'izany ve izy moa General Bomba raha zavatra nataony reny jereo Andriamanitra seza nila an'izany enquête rehetraretra zany ve izy voasambotra io de mazava ho azy fa ina moa zany anjaranareo mamantatra hoe iza no mibaiko an'reto mpitony reto iza de hoaizy amty fanovana ty miandriny tsika araky ny filazany Andriamatoa Alaindriamanitra seza hoe 5 taona tsika mbola zanatany frantsay mbola frantsay mametraka mpitondra sy ny inona moa zany sy mibaiko de zay fotsiny zany ny afatra fa de anjaranareo no mandiniky de misy olona milaza mola maromaro tonga teny amin'ny tobo teny mangataka ny famohanany Andriamanitra seza fa lasa manana na ianay aga efa miteny agny na président efa miteny fa hoe apartao resy le olona aloha ny famandrary manasahadravatra rehefa mahita antsika maty le olona de matahotra lasa ohatrany hoe satria mbola tsy misy olona maro be ohatry zao teto de matahotra le olona lasa manasahadravatra be de lasa misagrave ny situation an'ny président fa izy tena niangavy tamiko misy izy hoe apartao lesy izy moa tsy malala fa hoe elany namory an'ireo olo ireo raha zava-misy moa zany de misy fifampiresana tamin'ireo atao amin'ny toby eto Fiadanana de nazava mola izy zany tsisy ny zavatra hoe atonga fikorontanana na zavatra ohatr'izany fa dia miparitaka moramora moa zany ny olona hoe raha vao fa mbola ifampiresaka zay dia miandry zay fampiresahana zay zany tsika atreto ny tsika koa moa anatin'ny lanonana zany zao fety ny andro de araky ny nambaranay omaly hoe tsy de mila fikorontanana le firenena satria efa zao ny zava-misy de mbola ho ampiana zavatra hafa de tsy mety le izy fa de ny zavatra irenay fotsiny zany de hoe mba samy misy le fampiresahany de voavany olana zay ngamba ny zava-dehibe indrindra androany fa de isoranareo be da be nareo mpanao gazety indrindra tonga nanotrina zao zavatra mitranga androany zao makasitraka to ny vaovao aloha de ny ao anatin'ny fandaminany zareo moa zany de izy mikarakara momba ny enquête rehetra zay tokony atao de atreto aloha zany mbola tsy misy zavatra afaka ho tenenina fa de hitantsika eo ny toerana tsy maninona izy ao fa milamina tsara ya milamina tena milamina izy teo isorana be da be ny fitandron'ny filaminana manao ny asa ny ara-dalàna donc miandry antsika zay vokany atoato zay fa de makasitraka anareo le fanontaniana kely farany mbola tsy fantatra mazava zany roviny izy mivoaka raha atao anatin'izay raha ny zava-misy aloha zany zao de zareo moa mahafantatra ny zavatra tokony atao tsy anjarantsika no hiteny hoe tsy maintsy mivoaka izy raha pitso na raha afaka pitso fa rehefa fantatra zareo fa milamina le izy de fantatra zao ny ataony zay ngamba ny azo tenenina androany de misy tompotompona andraikitra milaza fa zaho mihitsy no niteny hoe aleo hijanona fa sososo aleo manino moa zany andro fety zao tsy azo korontana mikasy makaron fa ngamo ny fiainam-bahoaka mila manaja fety ny olona migadra amin'ny tazomina amin'ny tsy mazava inona ny antony tsy ambara mila miantona mbola miandro fety fa ny tena marina voabaiko koa reo olona reo hoe raha vao reo olona tokotany reo sira daholo